Raisina ho tombontsoa sy fifaliana hatrany ny mihoana finaritra aminao indray atao anatin'izao fandaharana izao, ary mbola vonona hatrany hiaraka handray ny ten'Andriamanitra dia hamadibadika an'izany hanovy ireo fitahiana sy fahalalana ilaina rehetra ao anatin'izany. Mbola miaraka amintsika eto ny pasteur Andriamparatiana Fanera, raisina ho tombontsoa sy fifaliana ny manana azy hijery loha hevitra vaovao indray sika manao hoe Jesosy ny kristianina izao tontolo izao. Zavatra atao hoe eny ambetin'ny tenintsika, tsy afaka ambavantsika ireo zavatra resahanareo dia natao loha hevitra anankiray izy manamboka an'io iarahantsika mianatra eto. Koa raisina fifaliana ny mananao pasteur, miarabanao indray aloha tonga soa atao anatin'ny fiara-mianatra ataontsika. Faly miarabanao sy tafaraka indray namana Dino andinika an'ity loha hevitra vaovao ity, mahaliana ihany koa satria tena miresaka ny zava-misy ankehitriny, iainantsika ankehitriny izany loha hevitra izany, ary manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ihany koa, mankasitraka sady ny amin'ny fahalianantsika sy ny fitiavantsika ny ten'Andriamanitra. Asana andingana vera angataka sady hoe andao aloha mena fahamaritana ty hoe izao tontolo izao ty, satria saika miresaka an'io daholo ny olona rehetra, indrindrandrindra ny kristianina aingana mihitsy manondro hoe retsiny izao tontolo izao na izao natao izao tontolo izao. Andao mba ho jerentsika ny tena fahamaritana ny izao tontolo izao resantsika. Tsy hoe mandingana ianao zany fa tafiditra anatin'ny dindinika izay ataontsika mihitsy zany zay, satria ndao jerevantsika aloha hoe ny zava-misy ankehitriny, hoe mba manahoana zavatra misy ankehitriny eto amin'izao tontolo izao. Satria tsika zany zao dia eto amin'izao tontolo izao, araka ny fiteny mahazatra antsika moa zany dia raha zava-misy zany hitantsika namana Dino dia miapotika le izao tontolo izao, mbola ho faritantsika mantsy le izao tontolo izao araka n'le fanontanianao teo, fa zava-misy dia miapotika le izao tontolo izao, tena miasimba, ary hita ihany koa fa ohatran'ny hoe tsisy fanantenana zany ho an'le izao tontolo izao raha ny zava-misy iainantsika ankehitriny, loza, fahoriana, ady sisa zany zavatra misy zany ankehitriny eto amin'ilay izao tontolo izao, zay hiarantsika mahita. Dia eo indrindra zany tsika namana Dino no andinika an'ity loha hevitra ity hoe Jesosy kristianina ary izao tontolo izao. Dia ho jerevantsika zany hoe Jesosy sy izao tontolo izao, avy eo ahoana indray ny momba ny kristianina manoloana ny izao tontolo izao, ary ho jerevantsika mihitsy le hoe izao tontolo izao momba azy. Dia ho jerevantsika mandritra an'ity loha hevitra ity, ny tosa andinin'ny fototra izay hoe ho raisitsika mandritra ny fandiniana an'le loha hevitra rehetra mihitsy dia tokosa andininy ray no fototra izay ho raisitsika. Jaona 7:4. Jaona 7:4, andininy izay tsy manaviantsika satria fa tsy afaka ambavany rehetra, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Io ny tokosa andinin'ny fototra izay ho raisitsika mandritra ny fandiniana n'ity loha hevitra ity, Jesosy ny kristianina izao tontolo izao. Dia voalaza le Jaona 7:5 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana dia Jesosy zany mba tsy ho very. Eo dia efa hitantsika sady le mivaly teny mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Io tokosa andino zany dia efa manazava antsika sahady ny voalohany planin'Andriamanitra ho an'le izao tontolo izao, planin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Fa ny voalaza eo namana Dino dia le hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, tian'Andriamanitra zany izao tontolo izao. Raha izay no raisika sady zay tian'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana. Ndao antsika maka tokosa andininy ray ary Jaona 1:2-5. Ahoana indray mba voalaza ny ten'Andriamanitra? Raha milaza zany le Jaona 7:5 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, tian'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana.
dia andaova keorany ny voalazany tsaona voalohany toko faharoa andihy fahadimy ambin'ny folo. Tsaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Zao ny vaky ny teny: aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo am'izao tontolo zao, raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ohatrany fanohitra. Ohatrany misy fifanompan-kevitra mihitsy. Tsaona toko fahatelo milaza hoe fa toy izao ny tiavana Andriamanitra an'izao tontolo zao. Andriamanitra tia an'izao tontolo zao. Ka noho ny fitiavany an'izao tontolo zao dia nomeny ny zanan'ilay tokana. Ato indray izy miteny hoe aza tia an'izao tontolo zao. Fa inona zany le zao tontolo zao e? Inona ny antony? Hoe tian'Andriamanitra zao tontolo zao. Nefa aza tiavana izy. Nefa mitendry izy hoe aza tia an'izao tontolo zao. Na zay zavatra am'izao tontolo zao izy. Kanefa ny ten'Andriamanitra dia milazana amina donao fa Salamo 4:20 fa inona kay le eo am'izao tontolo zao? Dia ahoana voalazanao Salamo 4:20. Salamo 4:20 ka ny andininy voalohany. Salamo nataon'i Davida: any Jehovah ny tany izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy. Zay. Inona le eo am'izao tontolo zao izy? Mponina, misy mponina ane le eo am'izao tontolo zao e. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy. Mponina eo aminy. Dia miteny Andriamanitra hoe aza tia an'izao tontolo zao. Marina le Jaona toko fahatelo 10:20 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Araka le Salamo. Izao tontolo zao zay ny foroniny sy ny mponina ao aminy dia tian'Andriamanitra. Sady zay mazava be iny. Fa rehefa any amin'ilay Jaona voalohany toko faharoa 10:20 dia milaza zavatra hafa indray izy hoe aza tia an'izao tontolo zao na zay zavatra eo am'izao tontolo zao. Voakasiko anatin'izay hoe zany ny mponina, ny olona. Hoe aza tia ny olona. Satria le olona ne aiza? Eto am'izao tontolo zao ne le olona e. Eto am'izao tontolo zao le olona. Dia midika hoe zany hoe aza tia ny zavatra eo am'izao tontolo zao. Anisan'izany ny olona. Aza tia ny olona. Zay ny anarantsika an'ity loha hevitra ity. Tena mahaliana izy ity namana donao satria indrindra ho an'ny kristianina dia tena ilaina zany ny ahafantarantsika an'ity loha hevitra ity hoe inona ny tiany Jesosy ho ampianarina antsika ny amin'ny zao tontolo zao. Ny fifandraisantsika amin'ny zao tontolo zao. Zay le tiana hatongavana ao anatin'izay. Fa raha maki toko sy andinina anankiray indray tsika ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andihy fahaenina. Ndao vakitsika indray. Fampidirana moa zany zao ty ataontsika ity. Somary mamariparitra kely tsika zany mahakasika an'le zao tontolo zao araka ny fanontaniana teo. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahaenina. Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahaenina dia izao ny vaky ny teny: ary rano koa no nandravanay izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy. Natao ina hoe le zao rehetra zao? Niravana. Mahapetrehitra anizy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Zay le toko sady fototra. Fa avy eo nataon'Andriamanitra ahoana le zao tontolo zao? Noravany tamin'ny alalan'ny rano. Io rano izy no nandravana izao rehetra izao. Rano. Haitsika zany e. Tantarany Noa. Fa raha pitsika eo amin'ny andininy fahafito dia mbola misy zavatra zay ho atao indray iseho tamin'le zao tontolo zao. Andininy fahafito ahoana indray voalazana? Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahafito: fa zao lanitra sy tany ankehitriny zao dia azonony zany teny zany ao amin'ny afo ka tehirizina ao amin'ny andro fitsarana sy fanenganana ny ratsy fanahy. Tehirizina amin'ny inona indray izy? Izao lanitra sy tany ankehitriny zao? Amin'ny afo. Amin'ny afo. Tehirizina amin'ny afo. Ohatra mahapetrehitra le izy namana dinao. Hoe tena zay hoe zany no ny hafaran'le zao tontolo zao. Raha zay no raisitsika hoe ho tehirizina amin'ny afo zavatra mbola iseho io. Zany hoe ho aringana ho levonina amin'ny afo zany le zao tontolo zao. Asa dino fa le Salamo 4:20 ny tany rehetra sy ny mponina ao aminy. Any Jehovah le zao tontolo zao ane an'Andriamanitra anazy le zao tontolo zao ary mponina ao aminy
dia an Jehovah ihany koa. Kanefa volazany eo fa ho tehiriziny amin'ny afo izy izy. Dia ohatran'ny fanohitra amin'ilay Jaona toko fahatelo Tiany. nefa tiany le izy tiany le izy ka nomeny mihitsy ny zanalay tokana. Ndao ary hiditra amin'ny fizarana voalohantsika namana Dinao dia omentsika lohateny hoe Jesosy mpamorona an'izao tontolo izao. Zay zany no jerevantsika amin'ny fizarana voalohany. Jesosy mpamorona an'izao tontolo izao. Haitsika ny voalazan'ny Jaona toko voalohany andiny fahatelo. Ndao mba vakintsika ary. Jaona toko voalohany ny andiny fahatelo dia avy eo ampitsika ny andiny fahafolo. Jaona toko voalohany ny andiny fahatelo. Zao ny vakany teny: izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na dia iray aza. Andiny fahafolo. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovan'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Io mahaliana be voalazana izy hoe izy Jesosy io izy no nahariana an'izao zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Eo amin'ny andiny fahafolo, teo amin'izao tontolo izao izy Jesosy io milaza indray zany ny nahatongavan'i Jesosy teto amin'ilay zao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy nefa ary izy no nanaovana izao tontolo izao, izy no namorona an'ilay zao tontolo izao, kanefa izao tontolo izao izy Tsy nahalala azy. tsy nahalala azy. Raisitsika aloha zany izay toko sy andininy izay namana Dinao raha fitiana dia hoe Jesosy namorona an'izao tontolo izao. Izy no nahariana an'izao zavatra rehetra izao. Jesosy Kristy. Zava-dehibe io satria fahamarinana izay indraindray voailika ary tsy ekeny. Hoe Jesosy tsy namorona ka. Zay le fahamarinana. Fa ny ten'Andriamanitra dia mazava tsara. Izy no nahariana an'izao rehetra ao izy izy. Ary tsy nisy izao zavatra rehetra izao raha tsy izy. Raha tsy izy. Antom-pisiana mihitsy izy. Izy no nampisa an'izao rehetra izao. Ndao ampitsika ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy. Ary ankehitriny raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Fony tsy mbola ny anino izy izy? Ary. Fony tsy mbola nisy izao tontolo izao. Dia efa teo Jesosy. Niara-manamboninahitra tamin'iray. Niaraka tamin'iray. Efa teo izy. Fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Fony tsy mbola namorona izao tontolo izao zany Andriamanitra. Dia efa teo Jesosy. Azay koa namana Dinao fahamarinana lehibe izay matetika lavina ary tsy ekeny. Hoe Jesosy tsy mbola nisy. Fa tamin'izy tonga tetỳ ambony tany zay izy vao nisy. Io zany izy dia miteny mihitsy fony tsy mbola ary izao tontolo izao izy dia efa niaraka nanana voninahitra tamin'ny rainy Jesosy Kristy. Ianary ndao vavahantsika kely raha mahakasika an'ilay hoe Jesosy mpamorona an'izao rehetra izao e. Jesosy mpamorona an'izao rehetra izao. Ao amin'ny Salamo valo amby sivy amby valopolo andiny faha 1 no nandeha vakintsika. Salamo 7 amby valopolo ny andiny faha 1. Salamo faha 7 amby valopolo ka ny andininy faha 1. Dia izao no vakany teny: anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ianao no nanorona azy. Mazava be. Zavatra anankiroa zao no lazainy ao. Voalohany, anao izy izy, tompony zany. Anao ny lanitra, sa tsy zay? Anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Zay mahatonga ny Salamo 4:20 hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Dia izao rehetra ao sy ny mponina eo aminy. An Jehovah. Fa ampino izy ao amin'ilay Salamo 7:20 namana Dinao dia ampino dia hoe ianao izy izy no nanorina azy. Ravana malala. Ny afatra voalohany ampitentsika zany amin'ity loha hevitra ity dia hoe Jesosy no nanorina izao tontolo izao.
Izy no namorona an'izao tontolo izao, izy no nampisan'ilay izao tontolo izao. Raha mahita zany tsika ankehitriny hoe mikorotana n'izao tontolo izao, misy potika ty izao tontolo izao ty, dia aza adino fa Jesosy no namorona an'ilay izao tontolo izao. Tany voalohany izy namorona azy, ary izy no tompon'ilay izao tontolo izao. Anao izy izy sady zay, anao ny lanitra sy ny tany, ary izao rehetra izao anao izany rehetra izany. Fa ny vakitsika angamba namana dinao dia ilay Genesis e. Genesis toko voalohany ny andininy fa 1:30. Ndao mba vakitsika ary. Genesis toko voalohany ny andininy fa 1:30. Genesis toko voalohany ka ny andininy fa 1:30. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Ahoana ilay zavatra noforoan'Andriamanitra? Tsara indrindra. Tsara indrindra. Izay zany tena apetraka tsara tompoko. Fa ilay izao tontolo izao izay noforoan'i Jesosy, tsara indrindra. Tsara indrindra. Mahaliana ty lohahevitsika ity fa ho hitantsika zany ny zavatra niseho teto amin'izao tontolo izao izay noforoan'i Jesosy. Dia eo no ahitantsika ny fifandraisan'i Jesosy sy ilay izao tontolo izao izay noforoniny. Ary avy eo ny kristianina, satria ny olona koa ny anisan'ny foroan'i Jesosy e, sady zay. Mponina eo aminy. Mponina eo aminy. Dia ho jerevantsika ihany koa ny fifandraisan'ny kristianina amin'ilay izao tontolo izao izay noforoan'i Jesosy. Ary avy eo jerevantsika ihany koa ny mahakasika an'ilay izao tontolo izao izay voalazan'ny Petera 2:7 hoe ho tehirizina amin'ny afo ilay izao tontolo izao. Inona no nahatonga an'izay? Dia ohatrohatran'izay zany ny lohahevitra izay hodiniantsika indray amin'ity fizarana vaovao ity mahakasika ny Jesosy, kristianina ary izao tontolo izao. Raha fitiantsika ity fampidirana ity, verina ny amin'ilay fototritsika jaona toko 7:20 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy le mponina ao amin'izao tontolo izao io fa nana fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao satria izy no namorona azy. Zay zany le izy raha fitiany. Izy namorona azy dia normal raha tiany le izy. Zavatra noforoniny dia tiany. Fa misy antony matoa miteny jaona voalohany toko 2:10 dia miteny indray Andriamanitra manao hoe aza tia izao tontolo izao indray. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra amin'izao tontolo izao. Misy antony tao. Dia hodiniantsika manaraka. Eny ary isaorantsika Andriamanitra satria nosokafany indray ny teniny hitondra fahalianana vaovao antsika iarahantsika mianatra eto mandritra ny fotoana vitsivitsy. Isaorantsika koa izy nanome pasteur André Paradina Fanera izay fampizara amintsika n'izany akantony ny tenin'Andriamanitra izany. Ndao iaraka hivavaka arsika. Hivavaka tsika raina sy ny an-danitro misaotra noho ny teninao. Mampafantatra anay ny teninao fa enao Jesosy no nanorona izao tontolo izao. Enao no mpamorona an'izao rehetra izao. Tsy nisy izao rehetra izao raha tsy enao. Ary enao ihany koa ny voalaza fa tompony ny lanitra sy ny tany. Ary izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy dia anao avokoa izany. Ary misaotra noho ny tena ihany koa izay manamafy fa tianao ity izao tontolo izao ity izay noforoninao. Na dia raha mahita aza ankehitriny fa potika rava izany izao tontolo izao izany. Eny na dia ny olona koa aza dia tena potika sy miasimba. Kanefa mino izay fa tsy miova ny fitiavanao, tsy miova izany mandrakizay. Antoka ho anay izany Jesosy, ary antoka ihany koa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia ampitoero aty anatinay izany fitiavanao izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia isaorantsika Andriamanitra nampiaonantsika teto nanokatra niny atao hoe vava-asa iarahantsika mijery indray mandritra ny fotoana vitsivitsy. Isaorantsika ihany koa ny pasteur André Paradina Fanera naiko fitaovana nampiasaina Andriamanitra izaran'izany tenin'izany tamintsika tsirairay. Ankasitrahana ianao mpijery mpanaraka ny fandarantsika.
manome toky anao zay fa dia tsy handisy fanantenana anao ny feonantsika manaraka isaorana sy restanina ihany koa ireo namany teknisiana zay nampifandray antsika ho amin'ny manaraka.